Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy ny arabaina sy tsy dia ny tokantranao amin'ity takariva ny alatsinainy fa 14 volana novambra taona 2024 ity tonga soa tompoko ato anatin'ny fandaharana adinika tahaka ny mazatra roa ny vahintsika ka iresaka moa izantsika mazava ho azy ny mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ny vahintsika voalohany ato anatin'ny fandaharana Andriamatoa Danira Koutson ankoatra ny mampamakafaka fiainam-pirenena azy dia ampisehatra eo amin'ny tontolo fizahantany ihany koa ny tenany miaraba tompoko tonga soanao ato anatin'ny fandaharana adinika. Miaraba ny mialy ary miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny fandaharana tompoko. Vahintsika faharoa kosa ny sekretera jeneraly ny antoko politika madio na ny antoko APM Andriamatoa Tafita Toussaint Livarjon tonga soa ihany koa ianao tompoko ato anatin'ny fandaharana adinika misaotra anao nanaiky ny vahiny ato anatin'ny fandaharana amin'ity takariva ity. Miaraba anao mialy dia miaraba ny teknisianina dia miaraba ny vahoaka malagasy na eto an-toerana na ny ivelany. Araka ny natsidika teo dia resaka mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny isika amin'ity takariva ity anomboantsika anazy ny resaka fifidianana mandridina ny fifidianana sy ny fanavaozana ny lisam-pifidianana manontolo moa izany ianareo anivony antoko politika madio matetika nareo mandefa tsikera manana tsikera amin'ny fomba fitantana ny mpitondra ankehitriny ny fomba fiasan'ny izao fitondrana izao ahoana ny fijerinareo ny fomba fanatanterahana ny seni ity fanavaozana ny lisam-pifidianana ity. Ny anay aloha zany amin'ny izay antoko politika madio zany efa nanao fanambarana tamin'ny faha-efatra ny volana oktobra 2024 teboka telo zany no nresahanay tao hoe manentana aloha izay ny olom-pirenena rehetra feno 12 taona mihoatra izay mbola mananjoa hifidy mba hiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izany hoe na izany makany amin'ny fokontany na araky ny ao anatin'ny décret 2022-667 ny seni hoe misy ny agent électoraux izay hitety tanàna hitety vohitra enregistré zany apiditra ny olom-pirenena afaka mifidy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy dia manentana aloha zany izahay. Ny teboka faharoa dia manentana ny seni sy mitaky amin'ny seni ny mangarahara amin'ny fomba fiasa hoe manahoana ohatra fotsiny izao 5000 tablety no nampanantenaina fa ho ampiasain'ny agent électoraux efa aiza ho aiza izy izao efa anankany ny kaiky ray volana no nanantanterahana n'le hoe refonte ny liste électorale efa samy nahazo daholo ve efa samy nahazo tablety daholo ve ny ataontsika hoe CLRE na commission locale de recensement des électeurs any amin'ny 19700 fokontany 19700 eo zany efa manahoana momba an'izay. Ny teboka fahatelo dia eo amin'le lafiny hoe ataontsika hoe fanomezana confiance sy hoe mangarahara sy ataontsika hoe eken'ny rehetra io lisitry ny mpifidy io sy ny ataontsika hoe na ataontsika hoe mivalim-pifidianana mihitsy aza dia hoe mangataka sy mitaky izahay antoko politika madio mba hisian'ny solotena teknisianina solotena ny antoko politika hiara-iasa amin'ny seni handinika sy hijery anara-maso ny fonctionnalité na fomba fiasan'io rindram-baiko na logiciel io izay ampiasain'ny seni io amin'ny fanatanterahana n'izany refonte ny liste électorale izany sy fandrafetana ny liste des électeurs. Tsara ho fantatry ny malagasy aloha fa zany hoe refonte zany ny dikan'izany efa foana tanteraka ny lisitry ny mpifidy foana tanteraka zany ny lisitry ny mpifidy verina ho atao averina atao ny lisitry ny mpifidy. Ny somary mahagaga kely fotsiny dia hoe eo amin'ny 3 tapitrisa eo no zay foana no voizina anatin'ny serasera hoe 3 tapitrisa eo no isan'ny mpifidy
ho ampidirina ao anatin'ny listra fa tsara ho fantatritsika fa tokony raha araky ny lazain'ny seni ihany a hoe ny atsasaky ny mponina ny isan'ny mponina amina firenena anankiray a no tokony ho tafiditra ao anatin'ny listry ny mpifidy. Raha ataontsika hoe eo amin'ny 7 tapitrisa ny isan'ny mponina eto Madagasikara zany a dia eo amin'ny 13,500,000 électeurs eo zany a ny tokony tafiditra ao anatin'ny listra io. Ka tsara zany hoe mazava tsara hoe 13,500,000 zany a no tokony hoenjehana fa tsy 3,000,000 fotsiny satria efa araky le lazaina teo hoe efa foana tanteraka le listra mpifidy teo aloha teo. Zay zany ny zavatra misy. De niretsaka ianao teo mangarahara azo antoka ve fa tena izy zany hoe fifidianana mangarahara sy hoe eny li fanavaozana moa ny resaka eto aloha zany azo antoka ve hoe tena angarahara tokoa. Hatreto aloha zany mbola tsy mangarahara. Ny zavatra mampametra-panontaniana hoe vola viaiza io ampiasain'ny seni io am'izao io anaovana ny refonte io. Vola RPI ve ressources propres internes ve sa efa misy mpamatsy vola mifinancer an'io resaka refonte ny liste électorale io. Zany hoe zay no mahatonga anay a mametraka an'le pression foana hoe raha araky ny lalàna de isaky ny 10 taona no ataony refonte ny liste électorale. Raha ny tokony izy zany raha arahana ny lalàna de tokony efa tamin'ny herintaona anie zany le refonte ny tokony atao. Fa zao zany tsika vao hikoropaka de ao anatin'le décret ao anatin'ny article 4 hoe amin'ny 10 Jona 2024 ny arretage final ina mety vokatratsa zay hoe fikoropahana zay hoe zavatra tokony efa natomboka tamin'ny herintaona sy natao tamin'ny herintaona nefa zao vao miazakazaka tsika. Ka eo indrindra zay ny mahatonga anay a mametraka pression mba tsy isin'le hoe tsy te hiteny zany zay hoe miahiahy hoe ny ahiahy tsy havanana satria tsy maintsy raha anaraka ny lalàna de zay zany ny zavatra misy hoe arahana ny lalàna atao zany le refonte liste électorale tsy afaka tsony izahay am'izao na de ao anatin'ny vahaolana politika anay ara hoe foanana ny doublure na resaka institution satria ao anatin'ny lalam-panorenana article 5 a de hoe voamera-mahaleo tena no mikarakara ny fifidianana de io zany seni io zany no le voamera-mahaleo tena raha arahana zany ny lalam-panorenana. Am'izao fotoana zao a tsy possible tsony ny hoe ho foanana zany seni zany ka aloha raha zany hiasa le seni ary tena hiasa amin'ny hoe mangarahara eken'ny rehetra sy madio. Fijerinareo mahaleo tena marina ve ny seni arak'izay anaran'izay hoe voamera-mahaleo tena. Nisy olona zay mba mifampiresaka miserasera aminay mpanao politika de misy fahasamihafana kely indépendante sy ny atao hoe autonome zany hoe le seni hoe comité électoral commission électorale nationale indépendante zany hoe mbola ny fiasany no indépendante fa raha ny famatsim-bola tsy indépendante izy zany fa raha autonome izy de tena hoe izy rery mihitsy zany hoe izy zany tena hoe mahaleo tena tanteraka tsy nidiran'izany izy tsy afaka nanaovana manœuvre ninninna hoe ity a misy ataontsika hoe olona na vondron'olona na firenena na mpamatsy vola na me hoe ity a ny vola fanampinay a ao anatina basket fond a de avy eo am'izay de ataovy am'izay manœuvre ao anatin'io logiciel io a ity a atao lany. Zay zany anisan'ny somary lesoka kely ary zay no mahatonga anay antoko politika madio a tena mametraka an'izay pression zay hoe mba farafaratsiny
mba isian'le hoe fifampatokisana de manana ny eto Madagasikara ny antoko politika rehetra tokony manana teknisianina informaticien afaka manaramaso an'le fonctionnalité an'io logiciel io mba tsisy n'le hoe le ataontsika hoe conflit na hoe na koa hoe crise post électorale ary raha ohatra hoe tsy eken'zareo zay fangatanareo zay de izay aloha zany de tena manentana foana loatra eto e zany hoe tsisy te hangataka voatamaina fa izay de mandroso vahaolana ary zay vahaolana arosinay hatramin'izao. Hitodika eto amin'ny Andriamatoda ny Rakotosan anisan'ny rano fifidianana farany tanterahantsika teo zao nisy olana foana raha tsy resaka fa tsy ny doublon raha manao inona no resaka tokony harenina tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo indray. Ny toe-tsaina mihitsy angamba ny tokony harenina ny voalohany indrindra satria le fampatokisana mihitsy mivery ary na ny institution mitsangana raha dia ohatry ny ezahana foana ny ametrahana mahatonga le tsy fahaiza miasa dia mahatonga n'le doute mahatonga n'le anona antsika moa eto Madagasikara ty fampatokisana ty fa mampalahelo na ny photocopieur dia mila légalisena dia andaniana fotoana dia andaniana vola. Photocopie fa amina miliara ny vola laniny nanao recherche anazy raha ohatra ka hoe tsy fantatro hoe misy orinasa institution anankiray mila photocopie dia tokony eo aminy eo no atao photocopie dia vita. Ina mety fototra izay tsy fahatokisana izay? Fototra izay maro na ny fitondram-panjakana na ny mpanao politika satria samy misintona ny laklosy izay mampety anazy daholo. Tadidio tsara fa raha ny tantara nisy an'io nanomboka tsika tany amin'ny bulletin maro tamin'ny andro tao amin'ny coupole moa filaza azy tamin'izany fotoana izany tao ministère ny intérieur dia avy eo nandeha ny fifidianana nandeha ny 91 nandeha ny 2002 reny dia nanomboka bulletin unique dia nanomboka amin'izay ny senisy ny rehetrarehetra tadidio fa efa évolution be zany. Avy eo moa ny resy moa matetika manisy fireseresaka foana hoe nisy manipulation tao le fampatokisana nefa nataontsika tsy ny ministère ny intérieur ntsony no miorganiser an'le élection fa mbola misy foana le resaka sitona laklosy hoe nangalatra Rakoto mieno ny tafita zao ny asiany tonga de doute be foana no mipetraka zany hoe aloha zay manao an'izao anenjika an'izao tadidio fa manana institution isan-karazany tsika manana société civile tsika afaka anara-maso an'ireny zavatra reny ny mpanao politika mamoaka idéologie sy ny anany asany dia tokony mametraka an'izay zavatra zay amiko zany le fampatokisana foana ny olana ahoana ny atao hoe mba hiverenana na hoe isiny izay tompona andraikitra voalohany aloha ny mpitondra fanjakana satria ary ny tompona andraikitra an'izany indrindrandrindra ny fanasaziana andreny institution tsy mahavita ny asany mivantana reny satria tadidio tsara fa rehefa ny institution misy institution ohatran'ireny tsy mahavita ny asany ara-dalàna dia na tiana na tsy tiana dia fitondram-panjakana foana no voaosikosotra hoe ratsy mangalatra manao an'izao rehetrarehetra zao na tsisy ary zay dia tonga dia mipetraka foana le doty amiko zany tsisy afa-tsy izay foana ny fitondram-panjakana mila mametraka mihitsy na amin'ny fomba firesaka io na amin'ny fomba fanao io na amin'ny fanaraha-maso io ny tolérance zéro rehetrarehetra satria tsisy afa-tsy izay ihany niverena n'le fampatokisana eto amintsika samy malagasy. Marina fa misy foana mpangalatra marina fa misy foana mpisoloky fa mila saziana mila misy ny institution tokony manasazina ireny ary tena atao hitapoko hitam-pirenena ny fanasaziana mba hisiny ny tahotra sy hisiny le fampatokisana hipetraka satria ny zavatra miseho ninninona nge ho avy ny élection zao dia misy zavatra ho avoaka foana eo ho tonga indray ny élection afaka 10 taona dia misy zavatra ho lazaina foana tsika menakavy tsy mipetraka mihitsy zany le fampatokisana hoe tena mba madio iny élection iny tsy mety hipetraka mihitsy zay satria tadidio fa ny mpanao politika na zay mpanao politika ne mahita zavatra ho tenenina foana tsisy tsy politika tsy mahita ho tenenina ka rehefa androany izy mena ny tenenina ny mavomavo ny teneniny sasany dia zay zavatra zay foana zany dia inona zavatra misy mikorotana daholo ny sain'ny malagasy sady efa mikorotana amin'ny resaka fidadavana ny asa tsy misy sy ny rehetrarehetra mbola korotaniny mpanao politika amin'le tsy fampatokisana ohatran'izay samy misintona ny azy mampety anazy daholo ny rehetrarehetra tsy mandroso misy le firenena fa isan'le firenena faran'izay mahantra foana tsika. Miresaka fahantrana ianao teo tena latsaka katerena isan'andro tsika me mahantra foana dia ny ataoko hoe mi-exagéré ve zany hoe isan'andro fa me mitotongana foana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny tsy hanasa be dia be
be ny tanora malagasy no manam-pahaizana kanefa mivoaka amin'ny fianarana de na manao asa tsy araka ny tokony ho izy na mipetrapetraka sy miankinanky tamboho raha ny fijerinareo inona ny hoe vahaolana tena ialana amin'le resaka fahantrana inona ny tena vahaolana tokony ataon'ny fanjakana raha ny fijerinareo ialana amin'izay hoe amahana an'izay hoe olona ny vahoaka malagasy zay na ny vidim-piainana raha hita hoe tena midangana de midangana le sosialy mihitsy zany sosialy vahoaka malagasy mihitsy zany no tsapa hoe marary sy mandringa tanteraka miverina amin'ny zavatra mbola amika moa le fanontaniana angamba zay miverina amin'le zavatra nolazaiko teo matetika tsika tsy le tena vahaolana amin'le olana ny vahantsika fa mitady zavatra hafa mihodina manao diversion na manao mitady excuse hafa matetika hoe ny mpanjana tany ny banque mondiale matetika zay ny zavatra miseho fa tsika tsy mitady an'le tena olantsika tady ity tsara fa Madagasikara tany ngeda be ary misy fahafahana miary de matetika moa tsika miatehatra ny fitondra fanjakana no any misy andraikitra ny fitondra fanjakana tsy azo lavany zay fa tady ity fa misy andraikitra tsika tsirairay avokoa nareo ray aman-dreny zany nareo ray aman-dreny ara-panahy zany nareo ray aman-dreny ara-drazana zany misy andraikitra eo amin'ny resaka ary indrindrandrindra ho anay mpandraraha moa ny tena misy andraikitra amin'ny resaka famorona asa tsy vita ny akabetsahanay no mivondrona ary mamoaka tsara n'le tena hoe hevitra tokony ampandrosoana n'le firenena ary eo koa moa tadidio fa mitondra fanjakana koa moa manana ny zavatra tiany arovana izy de tsy mandroso amin'ny matetika misy confrontation fa na izany na tsy zany amin'izao fotoana zao tena hitanay kosa fa misy any zay fahafahana mifampiresaka anatsara zavatra zay fa eo foana nipetraka io le tsy fampatokisana mitady ny azo itifirana andrakoto fa tsy mieraka tsika hoe io aloha ny ray aman-drenitsika marina fa tsy ary fomba tsy tomombana ny eritreriny fa izy aloha zao ny eo de andaotsika hiaraka androso izay no afahatsika miara mandroso ary marina fa mazana ny fiainana am'izao fotoana zao tsy ampy ingéniosité kely angamba ny fitondra fanjakana amin'ny fijeriko anazy satria io zavatra io mila fahaizana indrindrandrindra amin'ny resaka ekonomia zany mila fahaizana io zavatra io amin'ny stratégie rehetrarehetra hoe ahoana ny tokony voahantsika satria misy ny pandémie mondiale ny crise tadidio tsara fa mondiale eo amin'ny crise ny énergie isorana raha mandinika raha ny tena mijery an'ireny pénurie na inflation anaty vidina zavatra ny ivelan'ireny raha resaka essence sy ny gazoil fotsiny resana ny atsika mbola voatazo ny mpitondra fanjakana ny tarifantsika mandinika an'izay zavatra zay ny tena hoe tena mbola voatazondrareo ihany le izy fa eo indrindra no hoe ahoana efa voatazontsika le izy nefa mbola tsy vitatsika foana mamorona asa tsy vitatsika no manatsara n'le fiainantsika fa tena mirefarefa amin'ny tany daholo tsika menakavy zay zavatra zay zany no anisany hoe mila misy ny ingéniosité tokony avoaka amin'ny fitondram-panjakana anatsarana haingana satria misy ny possibilité Madagasikara c'est un pays manana opportunité énorme tsika fa ohatrany indraindray fotsiny matetika ny misy ohatrany mampalahelo ihany indraindray indrindrandrindra moa ty resaka décentralisation zay tsy mbola vitatsika mihitsy mametraka anazy hoe maheno zao ny tena teo hoe de taxé daholo ny resaka fizahan-tany eto fa rehefa maheno tonga ny phrase farany maheno fitondram-panjakana amin'ny teny hoe mandalo conseil de gouvernement de tadidio tsara fa zay zavatra zay tompoko de isan'ny frein mifampidinika ohatsy izy ianao teo hoe mila mifampidinika ny mpanohatra na toko maromaro anisan'ny voy an'le hoe dinika nasionaly ny fitondram-panjakana nefa ny anisan'ny tsy mirazany heviny sary tsy manaikina natanterahana izany ka raha ny tena ianao teo hoe hifampidinika ho tanteraka ve zany raha ohatra ka misy parti politika na misy antoko politika mandahy na mitsipaka amin'ny firosonan'le dinika nasionaly raha vao dinika nasionaly aloha ny resahana de tsarovy tsara fa ny fitondram-panjakana foana ny tsy maintsy manao azy fa raha hoe diniky ny mpanohatra diniky ny ray aman-dreny ara-panahy diniky ny ohatra hoe ny APM afaka manao an'izay ry zareo fa eo foana raha vao miresaka tsika zany zay foana mila petraka hoe raha vao dinika nasionaly zany de tsy maintsy fitondram-panjakana ka tsy mahagaga raha ohatra zareo ka tsy manaiky
kanefa izy koa tsy ametraka an'izay mihitsiny izy raha izy ny andrasana hitarika an'izay mety tsy hanao man'izay izy nanao izy fa ny zavatra miseho tsy tsy raisana le izy tadidio tsara fa nidinika ny concertation ohatran'ireny nge matetika ametrahana an'le planification moa zany ny tena mialatsiny amin'le fomba fiteny a misy planification tsy ny hoe ohatry ny hoana maro Madagasikara afaka 10 taona ohatry ny hoana malagasy Madagasikara moa tsy mihetsikety fa malagasy afaka 10 taona manahoana malagasy afaka 10 taona manahoana malagasy afaka 30 taona ifampiresahana zany rehefa mazava zay le atao hoe concertation nationale ny akabetsahany tsinona ny akabetsahany zay mitady concertation nationale andeha hanova constitution andeha hiady amin'ny resaka seny tsy zay mihitsy matotsika matoa zany hiaraka amin'ny tondram-panjakana de andinika hoe ahoana ohatry ny ahoana malagasy manan-karena ny titsika afaka 10 taona Madagasikara tena hoe afaka misy roplanina Tananarivo Atsirabe Fianaratsoa ohatran'izany ny zavatra tokoa zany tiana hita eto Madagasikara création d'emploi daholo maka zany zavatra rehetrarehetra zany fa matetika tsy zay le izy de ny dikan'izay tiako tongenina hoe rehefa fotoanandohan'ny mpanohatra alefaso avoay le izy asehoy hoe raha izay ny eto de afaka 10 taona ohatran'izao Madagasikara ohatran'izao fa tsy lasa ifanenjika ampitoerana tsika menakavy de nefa nitadidio fa tsika ao anatina sambo anankiray Madagasikara ny anarany ka rehefa ohatra ka ifampisita azagagy tsika resan'ny firenena faran'izay mahantra zay zavatra zay foana zany ny teneniko hoe itsika mila miara-mandinika ary mila mampitovy resaka satria ny zavatra miseho tsy mitovy mihitsy ny resaka ny mpanohatra misitona ny laklosy ho any mba inona anazy mba azahoana an'le seza tsy nazo seza ny zareo mpitondra fanjakana miaro ny sezany de izy ny zavatra miseho Madagasikara sy ny malagasy ny miaraka mahantra eto ary tena me mahantra zay zavatra zay mila tonga saina ny rehetrarehetra tsika mianakavy any angeny maharesy tsika ihany rehefa gagnon rehefa mahafampiresaka tsika maninona moa samy mahita tsika hoe misy firenena maro any ivelany any manan-karena manan-katao miforona ny asa malalaka tsara ny fiaraha-miasa fa tsy misy conseil de gouvernement miandry an'izao hoe tsy maintsy manao an'izao de mandeha ny kitrano ohatrany de mandeha ny subjectivité zany hoe ny matony eo amin'ny assemblée nationale tsy mba resaka objectif tsony fa tena resaka subjectif hoe zay couleur orange ihany no ato sisa de atao zay abetsaka anazy nefa tsy ampandroso firenena mihitsy zany hitodika ato amin'ny APM indray aho atoko politika ianareo mazava ho azy manana ny soatoavinareo manana anjara biriky ihany koa amin'ny fampandrosoana ny firenena sy hoe famahana ny olana ianany voaka malagasy amin'izao fotoana izao satria hoe manana andraikitra amin'izay daholo ny olom-pirenena rehetra inona no mety hoe vahaolana entinareo atoko politika madio amin'izao resaka hoe fahasahiranana sy fijaliana ianany voaka malagasy atria ny akabeazany tokantrano amin'izao de tena hoe miaina anatiny tena hoe tsy fisina tsy fahampiana tanteraka hatreto aloha zany ny zavatra misy marina tena hoe maharary zany hoe fahantrana sy ny efa mpaka anaty vilanin'ny vahoaka ny fahantrana fa tsy hoe mpaka anaty vilanin'ny vahoaka ny fandrosoana ny malahelo aloha milaza nyity zavatra ty ho amin'ny malagasy hoe ny fitondram-panjakana ihany aloha no mahavan'izay olan'izay amin'izao fotoana izao satria izy no mitondra eo na izany naty zany amin'ny atoko politika anay dia manana anjara be dehibe ihany koa izahay satria matoa misy ny antoko politika dia antom-pisian'ny antoko politika ihany koa ny ataontsika hoe vinam-piarahamonina na koa hoe projet de société ny ilazana anazy fa ny fanampariahana azy ny tena hoe ilana herijika ho anay antoko politika zany satria zay ny anjara asanay antoko politika satria zay manao éducation citoyenne zay koa antom-pisian'ny anjara asan'ny antoko politika ohatran'ny hoe ny antoko politika madio zao nanao an'ity nanota an'ity tamin'ny 7 aprily 2024 fanarenana sy vinam-piarahamonina ho an'ny Madagasikara izany hoe manana vahaolana izay ato anatin'ity boky ity fa saingy izahay mbola tsy eo amin'ny fitondrana izany hoe izahay zany raha toka hoe
resaka ady amin'ny fahantrana no angatahana vahaolana avy aty aminay a de tena tsy maintsy hoe any amin'ny fanazavana ny hevitra hiato zany a no nefa tsy ho ampy ny fotoana momba an'izay na izany naty zany a de izao lesoka kely a sy ataontsika hoe lesoka be eto amin'ny firenena aloha zany zao a de eo amin'ny resaka rafitra de concentration fa izahay zany de tena hoe ao anatin'le vahaolana politika anay zany de hoe mila ampiarina le resaka fitsinjaram-pahefana tena izy na ao anatin'ny lalam-pandrenana tsy manome lanja ny atao hoe rafitra avy any amin'ny fokotany zany hoe midina avy any fotony zany fokotany de avy eo de commune de avy eo de district fa ny any amin'ny fokotany any no mahafantatra ny tena filany fa tsy hoe concentré aty ambony daholo zany a ny ataontsika hoe fahefana sy hoe fahafana zany mieritreritra ny le tena filan'le olom-pirenena rehetra ny vahoaka malagasy zany fa tokony miainga avy any amin'ny fokotany mihitsy a no fahafantarana an'le tena filan'ny le vahoaka ao amin'le fokotany ataontsika hoe fokotany anankiray inona ny tena olana mila vahana ao anatiny ao raha miteny ve nefa le fokotany de mety isiainy ve zareo ka zay ne le olana tsy manandanja zany le fokotany ny any amin'ny fokotany resaka sy fokotany zany tena olona ataontsika hoe na ataontsika hoe na ny karamany zany ary tena tsisy dikany mialatsiny aminareo filoha-pokotany aloha fa tena hoe raha am'izao fotoana zao a tena tsy avitin'inona zany ataontsika hoe tambo karama ve sa karama sa écolage sa inona tsy fantatra tsony de lasa tsy maintsy hoe manana vatinasa hafa le se fokotany tsy voaraka ny ao anatin'le fokotany de nefa eny amin'ny fokotany a ny afantarana ny hoe inona ny tena marary any le vahoaka ataontsika hoe fokotany anankiray a resaka tsy fandripahalemana ny tena manjaka ao dikan'izany zany a ao zany de efa tonga de hoe tokony mametraka voameran'ny fandripahalemana ohatra any amina fokotany anankiray ataontsika hoe any amina tontolo ambanivohitra resaka fambolem-bary ao anatin'io zany ny tena hoe ataontsika hoe mety hampandroso an'io fokotany io de omena sehatra zany zay zavatra zay aty amina fokotany anankiray mety hoe fitrandrana arena kibon'io fokotany io a ny tena mahavelona n'io fokotany io de zany zany a no tena tokony hoe ilaina fa nefa zany a misy rafitra zany a tokony hoe hovaina zany hoe tsy maintsy ho voakitika any olona lampandrena momba an'izay fa raha ataontsika hoe aty amin'ny fahefana faratapony a tsy araka ny voaviny lazaiko teo 19 700 eo nisan'ny fokotany ahoana moa no hoanarahan'ny filoha-pirenena sy ny ataontsika hoe ny ao anatin'ny gouvernement io fokotany 19 700 ataontsika hoe ny exécutif mihitsy hoe 19 000 efa mananika amin'ny 20 000 ane zany nisan'ny fokotany zany hoe tsy ho araka raha ataontsika hoe ny any Kongo malaza zao hoe any zao ny resaka hoe keresy fa tsy voatery any Kongo rery ane no misy problème fa ataontsika hoe na ny Toliara na ataontsika fotsiny ara hoe ato ambadika ato ary ataontsika hoe ety anosy zato de efa manana olana ara-herinaratra ohatra de izay zavatra zay zany no ataontsika hoe mila amboarina ary aingana teny ianao teo hoe ny fitondram-panjakana no tokony hamany olana voalohany fanontaniana manitika anao hoe manam-piniavana amin'izany very zareo raha zay be da be any antsoantso nataon'ny sehatra maro samihafa teto raha tsy resaka fa tsy ny fampianarana ny mpampianatra manana olana tsy fandraisana tambo-karama tsy fandraisana karama ny mpianatra manana olana amin'ny bourse be de be ny antso fanairana fa toa tsisy miaina ozy zareo manam-piniavana ve ny fitondram-panjakana raha fijerinao raha aminay aloha de ataontsika hoe manam-piniavana ihany izy fa
zay no takatry ny sainy le finiavana kely iny finiavana kely iny a zay no mety ho takany de ny sasany le finiavana sasany zany a mety hoe na tsy henony a za kosa aloha tsy mino hoe hodiny tsy heno hoe tsy mino an'izany ahako fa mety hoe hoeniny a fa mety hoe tsy ho tratrany le izy zay foana ny mahatonga de izy hoe mila fanorenana ifotony zany zavatra rehetrarehetra zany mety hoe ny any amin'ny tontolon'ny fampianarana tsy voatery ataontsika hoe institution anankiray affaire de tany zany ataontsika hoe any amin'ny fampianarana resaka éducation zany fa tsy hoe affaire ny eto amin'ny EPP manara-penitra anankiray eto ery Nosy be ohatra de ataontsika hoe na vita hôpitaly manara-penitra anaky 10 na 20 de hoe vita ny velorano momba ny fanabeazana sy ny fampianarana fa zay ho no lazaiko 320 nisan'ny faritra eto Madagasikara voaraka ve zany zavatra rehetra voaraka ny exécutif avy aty amin'ny faratapony ve zany. Manao ahoana ny hevitry Andriamatoa Danny Rakotoson mahakasika izay manam-piniavana ve ny fitondram-panjakana mahany olana misy eto amintsika manam-piniavana ve ny mpitondra fanjakana mamany olana misy eto amintsika ohatra misy finiavana kely any aloha na de resaka fotsiny ara amin'ireny hoe misy groupe fa efatra hony fa ozo ny vazaha hoe y a que le résultat qui compte resa be daholo amiko ninona finiavana avao rehefa tsy misy fiatraikany ozy izy namana-tatsy hoe any amin'ny le fandrosoana tonga any amin'ny volaninay satria araka ny tenen'izay y a que le résultat qui compte rehefa tsy tsara ny lalana fitondra fanjakana ny tompona andraikitra rehefa tsy mitonga ny fandriampahalemana ohatran'ireny nisy Tanikongo Kazobe reny tompona andraikitra foana fitondram-panjakana matetika moa nisy ny réflexion hoe médecin après la mort efa maty le olona tany vao iny ny ministère isan-karazany no monsieur hoanina amiko tsy tokony ho tonga raha ndray andro zay sendra vatafaresaka tamina police de mœurs ako de ny teny izy hoe inona hoa ny tena andraikitra reo zany de miaro ny ankizy izy satria ireo ankizy ireo tsisy miaro ny zony ndray ozy izy ny ray aman-dreniny mamono azy ndray ny zokiny mamono azy de zay no asanay ozy izy miaro an'ireo ary zay misy ny asan'ny fitondram-panjakana matoatsika mifidy fitondram-panjakana anankiray de natao hiaro atsika natao tsy hoe ampiadana atsika fa voalohany indrindra aloha hoe ara-pahasalamana mba misy fototra avitrasa azo ny rehetrarehetra itsofohana tsara amin'ny resaka fampianarana mba tena hoe io fa mahita asa ny zanakay zay fianarana nataony tsy mila mivadibadika asa hoe manao reconversion ary anananary indray ny akabetsah moa be da be nanao médecine be da be nanao économie fa lasa ary amin'ny saisie informatique daholo satria no mandeha zany zavatra zany no tokony andraikitra ny fitondram-panjakana zany ka ozy izy ianao hoe manana misy ohatra nisy feo an'ny monsieur Tafita tatsy hoe zay ve nitakatra ny sainy mampalahelo ihany mahinao an'izany satria fitondram-panjakana izy miandraikitra ny fiainan'ny olona 7 tapitra izy dikan'izay andraikitra ny mametraka hoe inona ny rafitra tokony atao mba hampanankarena aingana an'ireto vahoaka reto inona ny rafitra tokony atao mba hatsara ny fiainan'ireto olona tsirairay reto inona ny rafitra tokony atao mba tsy hisian'ireny zazakely miaraka amin'ireny any amin'ny arabe rehetrarehetra reny inona ny tokony atao mba hivezivezen'ny olona amin'ny ariva amin'ny resaka mba mampiodina n'l'ekonomia satria nafinaritra be misy nataon'ny be ny tanàna feno jiro ny arabe fa ohatra natao itsilo goudron izy am'izao fotoan'izao fa tsy natao itsilo an'le maha olombelona sy hoe mba mitsangatsangana amin'ny alina tsy mandeha daholo ny ekonomia ny orinasanay misahirana satria zany zavatra zany ekonomia daholo zany ka mila miajuste angambany zay mila mijery kely an'le stratégie sy le ingéniosité kely hoe inona ny tokony atao mba hampandeha an'ity fiainatsika ty Anisan'ny mampitaraina olom-pirenena sy mpanjifa amin'ny orinasa JIRAMA ihany koa ny fomba fiasan'ity orinasa mpanjakana izay azo lazaina hoe manjaka tokana ity amin'ny resaka délestage moa zany ny délestage lavareny indrindra fa taorian'ny fametrahana an'ilay milina fahaefatra izay nolazaina fa hitondra vahaolana hampiaina ny fahatapahana amin'izao fotoan'izao nefa hita hoe napetraka le milina fa voamaika miaina anatin'ny
délestage lavarendy ny vahoaka malagasy misy mahatratra adiny 5 miaina ao anatin'izany ary saika ireo mponina manerana ny renivohitra sy ny manodidina mihitsy no miaina ao anatin'izany. Mialohan'ny sokafan'ny adevitra mikasika izay indray dia andao aloha raha antsika ity fanadihadiana ity dia aorian'izay antsika miverina eto. Efa lava sy matetika loatra ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano eny Andoharanofotsy distrika eny Atsimon-drano. Misy fotoana maharitra adiny 5 ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny andro iray. Mitaraina manoloana ny zava-misy ireo mponina eny an-toerana, indrindra fa ireo izay mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra toy ny mpivarotra trondro sy ny mpanao volo. Tsy lazaina intsony fa asim-bam-pitaovana isan-karazany any amin'ny isa-tokantrano izay ny vahoaka mandinika trano no mijinja ny fitsiko ny orinasa Trirama. Mbola misy adiny 7 no maty ny jiro manomboka amin'ny 2 ariva ka hatramin'ny 2:10 alina. Mba fantatry ny fitondram-panjakana ve ny impact an'izany hoe tapaka jiro tapaka rano zany. Raha ny ampitan'ny ranomasina ohatry zao efa nametra-pialana amin'ny Prime Ministre. Tapaka le jiro tsy azo sokafana amin'ny congélateur satria manjary simba le produit ao anatiny, manjary manapoizina olona ianao. Be dia be mifantiantoka. Manenjika ianao ny Jirama aloha mazava ho azy. Tompo-trano tsy tia halala fa ny ofa-trano tsy maintsy voalo isam-bolana na mandeha tsena na tsy mandeha tsena. Trondro amin'izao crise afaka manao stock ianao. Matahotra ianao anao stock sao dia tapaka lava reny le jiro fa tsy voalohany jiro sy ny rano anatina fotoana fohy pingapingariry mpiasan'ny Jirama anapaka izahay. Fa maninona le vahoaka no ampijaliana ohatran'izany e? Le vahoaka amin'ny révolte ve no lasa insécurité tsy resahana antsony satria maninona tapaka ny jiro amin'ny alina. Matetika tapaka foana le jiro tena hoe tsy mikarama zany ny coiffure Andoharanofotsy tena vototra daholo satria tsisy azo atao. Tena nisy fetraka amin'ny BDB zany ny olona vototra tena efa hoe tsy voaisa ntsony raha ny olona taloha moa zany tena hoe BDB fa amin'izao zany tena hoe ny olona efa tapahan-jiro dia kamo ny olona zany hoe facture miakatra foana tsy miova. Raha samy nanantena ny rehetra fahenany fahatapahan-jiro daorian'ny fametrahana ilay milina faha-4 tany Andegaleka. Tsy izany ny zava-misy fa vao maika miaina anatin'ny fangirifiriana teraky ny délestage lavareny sy tsy fankahitana ny vahoaka malagasy. Mbola mitohy hatrany ihany koa ny fampanantenana pokaty ataon'ny filoha amin'izay lafiny famatsiana herinaratra izay. Mibaribary tanteraka ny tsy fahaiza-mitantana hoy hatrany nambarany ity raim-pianakaviana ity. Inona kay ny zavatra nentin'ny fanamboarana tany Andegaleka izay nanimbana ny fiarian'ny olona tsirairay avy. Voadona daholo ny sehatra rehetrarehetra noho ny inona tsy fahaizana ve fanaovana kitoto ve ary azo adononana fa ny filoham-pirenena nge ny teny tamin'ny propagande dia nilaza manao hoe enim-bolana na 9 volana dia ho foana ny délestage. Tsika zao efa taona sy tapany mbola tsy foana ny délestage. Mbola ny teninay ny filoham-pirenena farany teo hoe amin'ny 2027 vao tapitra ny délestage. Nefa jereo reny ny tompona andraikitry ny Jirama fampikatanana mihitsy zareo hoe vita le asa. Nefa le asa vita nefa vao maika andray ary teraka problème mandray le izy. Manoatra lavitra noho le tsy nametrahana le fitaovana vaovao tany Andegaleka indray ary ny zava-misy tsy voafiatsony ny firenena. Zay ny maro. Ireny ny zava-misy ireny aloha zany ny fijoronana hoe fitarainana nataon'ny mponina olom-pirenena nisany hoe miaina ao anatin'izany délestage izany. Nilaza indray ny filoham-pirenena nilaza tokoa filoham-pirenena hoe amin'ny taona 17 amby 2024 andray vao ho tapitra izay délestage izay amin'ny mpanao politika anareo tonga dia mety efa aminareo mihitsy ilay fanontaniana hoe amin'ny mpanao politika anareo inona ny mety hoe dikan'ireny zavatra ireny, inona badona ve ny gasy sa hoe inona ny hevitra ireny hoe afaka enim-bolana avy eo indray fametrahana milina ena ny délestage avy eo indray nefa ny voamainy miaina tao anatin'le fangirifirian'ny fahatapahana ny vahoaka malagasy dia inona ny mety hoe hevitra ireo anatin'izay. Mbola ampiko ary le vaovao hoe nanao entretien tale anaky 7 izay tao amin'ny Jirama ny ministry ny angovo sy ny akoranafo tamin'ny herinandro teo, tamin'ny farany herinandro teo dia teo amin'ny 30 teo eo na 7 dia ny 10 mbola hodiniana raha tsy diso fa nisy izay resaka hoe entretien izay hoe hodiniana. Fanontaniana mipetraka aloha ny ministry ny angovo sy ny akoranafo hoe ahavan'izay délestage zay ve ny resaka entretien ana tale. Tsy sanatria akory ny hoe ohatrany hoe hoentina vazivazy le resaka
io resaka hoe jiro resaka hoe jiro sy herinaratra io fa mila lasaina marina ny malagasy. Inona ny tena zavatra marina? Le zavatra ny lazain'ny filoham-pirenena hoe am 2027 na 2028 ve ny zavatra tena marina, sa ny entretien le tale de mety misy tale isolo ao de zay ve de avahan'le olana, sa le groupy napetaka tany andekaleka ny installena zany na avahan'le olana ve sa tsy. De sanatry ny vava ilay mpanano tena anontany hoe rovina indray ny mety hisy sabotage manaraka, satria zay foana ny ataontsika hoe serasera voizina. Mila fantatritsika malagasy aloha fa raha ny antotanisa tamin'ny taona 2021 de 4.0 isanjato malagasy fotsiny no misitraka herinaratra, 5 isanjato no misitraka herinaratra any ambanivohitra. Dikan'izany zany ty fimenomenomana amin'ny jirama ty dia ny 4.0 isanjato io menomenona io. Zay aloha zany mila fantatra zay. Manahoana zany ilay 4.20 isanjato ny malagasy, manana jiro sy herinaratra ve izy sa tsy? Fa to resaka jirama foana no ataontsika hoe misarika ny saitsika, fa nefa zay 4.20 isanjato zay ihany no misitraka an'izany jiro sy herinaratra zany. Izahay atoko politika madio mba tsy tsikerana lava de fa manana ataontsika hoe sosikevitra na vahaolana foana ato anatin'ity vinam-piarahamoninay ity de miverina foana izahay any amin'le resaka hoe miverina ny fotony hijery ny isa-paritra isaky ny commune isaky ny fokotany hoe inona no mety azo trandrahana any amin'izy ireo ahafahany mahazo herinaratra. Mety resaka éolienne ve, mety énergie hydraulique ve, mety énergie solaire ve, zany hoe omena sehatra mihitsy zany ny fotony ahafahany mitrandraka izay ao aminy ao ahafahany mahazo angovo mety aminazy. Ahoana nefa ny atongavana amin'izany? Ahoana fomba fanatanterahana azy? Ka tsy maintsy miverina any amin'le resaka hoe fitsinjaram-pahefana tena izy omena sehatra mihitsy omena ny tokony ho izy aloha zany tonga de hoe fidio fidina ny fokotany ny filoha-pokotany sy mimpanolotsaina ny ataontsika hoe organe délibérant ao anatin'le fokotany zany. Eo koa anankiray omena fahazolon-dalana ireo manam-pahaizana malagasy hamokatra herinaratra. Betsaka ny ataontsika hoe ingénieur mivoaka na teto Madagasikara, ingénieur malagasy na avy any ivelany afaka ataontsika hoe mandroso vahaolana, efa mandroso vahaolana foana zany na anatin'ny ataontsika hoe mémoire de fin d'étude na tamina étude, fa toatra ny sanatry ny vava ohatra ny hoe tsintsoniavana ve izy ireny sa tsy heno sa tsy hita, vodina tsy hita, fa raha izay zavatra izay finiavana foana zany no ilaina zany hoe le finiavana no tsy ampy, fa raha izay zavatra rehetrarehetra zay ataontsika hoe isaky ny fokotany isaky ny commune mahafantatra hoe resaka installation ana éolienne mety aminay eto de mba mihena aloha zany le hoe fimenomenomana amin'io resaka herinaratra io. Fa resaka jirama ane zao no mampimenomenona atsika de eritrereto ihany zay hoe ataontsika hoe 14% ny vahoaka malagasy no misitraka an'izany herinaratra avy amin'ny jirama zany eto Madagasikara. Mbola tsy mahafeno 100%. Hevitry Andriamatoa Danira Kotsy.
ny amo miverina foana am'le zavatra tiana tongavany hoe iako le résultat qui compte tsisy afa-tsy ny matoa misy an'ireny fanadiadiana reny matoa nisy an'ireny olona mitaraina reny a de tadidio tsara fa marary le olom-pirenena ary tsaroko tsara efa ela tany aloaloha tany sana 5 na 20 taona lasa niakatra tapaka ny jirony jirama de maty ny natiny chaîne-ko tamin'izay maty ny chaîne radio zany de nanolo ny jirama nysoloandry zareo ny alimentation tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao ohatry naino tsy misy an'izany tsony satria zany zavatra zany tena droit amin'ny anina mihitsy izay moa hoe eo ny zavatra amin'izao foana amin'izao fotoana zao rehefa maheno ny filoam-pirenena miteny hoe tapitra ny délestage amin'izao tsy hoe fanga moa zany iny DG ny jirama fa moa zany izy iny filoam-pirenena nge ny asany zany de miteny hoe tsy maintsy vitanareo tsy maintsy mandeha io jiro io afaka herinandro atry tokony ho tapaka raha miteny an'izay izy fa matoa izy mbola lasa memotra misy fitsofohana andraikitra ataony tsy matoky an'le directeur fotsiny ary tsy matoky an'le ministre fotsiny izy satria amin'ny mahafiloam-pirenena azy izy nge ny fidina vahoaka izy ohatrany hoe soloteny ohatrany hoe solom-bavavahoaka hoe rehefa miteny hoe zao zany a de zao tsisy ny vahaolana misy énorme nanonona fotsiny ataoko hoe mbola échantillon na 10% na entsika hoe misy mpandrara frantsay a efa tamin'ny andron'ny filoam-pirenena teo aloha nefa na hoe fandrara anao hatram'izao tsy netony sy niavin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ka il faut savoir ce qu'on veut izy ny teny vahiny hoe tena tiatsika marina tiany fitondram-panjakana marina ve ny amahany io matoa izy ny teny tamin'ny propagande tokony afaka enimbolana io vaovah tokony voavahany io fa zao ndray moa miemotra le zavatra de manontany tena ny tena hoe DG ny jirama moa zany izy amiko mahafiloam-pirenena azy rehefa miteny izy hoe tsy milamina ny firenena ohatran'izao de milamina anjaran'ny ministra mitady moyen rehetrarehetra anatanterahana zay baiko filoam-pirenena zay fa rehefa tsy mahafehy an'izay zavatra zay izy a de tokony mametraka fanontaniana ity fanontaniana manaraka ity mety efa kokoa any amin'ny Andriamatoa Danirakoitson amin'ny hoe mampisehatra eo amin'ny tontolo fizahantany ianao anisan'ny sehatra nitondra faisana ny tontolo fizahantany vokatry ny fisian'ny valanaretina Covid-19 tamin'ny taona 2024 vao nanomboka namavay mihitsy ity valanaretina ity ny taona 2024 de efa nahatratratra any amin'ny ray hetsy sy iray tapitrisa ny olona very asa ary tokatrano misy iray eto eo no tena hoe tratra ary niaina tao anatin'ny hoe fahasahiranana efa tafarina ve ity tontolo ity amin'izao fotoana izao efa tafarina ve sarotra be ny tena mamaly an'izay satria inona natao hoe tafarina tonga teo amin'le mpizahatany telo etsisa taona ve tsika zay ve natao hoe tafarina sa le hoe nahita ny asany daholo reo ny akabetsahan'ny olona lasa mivadika asa daholo ny akabetsahany na namboly na niova asa zany satria tadidio tsara fa tsy ampy tsony ny isan'le mpizahatany ary ny tena napalahelo moa eny azo atao hoe napalahelo satria raha vao miresaka mpizahatany taloha reny de resaka hoe vahiny tonga avy any ivelany foana de eo indray nefa ny tena nafinaritra satria lasa ny andraikitra n'le mpizahatany anatiny indray ny akabetsahany reo mpiserasera amin'ny resaka fizahantany reo nanomboka nivoatra kokoa zany le fizahantany anatiny satria ireo zany no misy amin'izao fotoana zao ka sarotra be amiko le mahita an'le satria nisy réorganisation tsara zany tao hoe lasa anatiny nde moa nisy niny forum nataon'ny filoam-pirenena ny fitondram-panjakana iny moa tamin'ny farany teo azo atao hoe mahavelom-bolo ihany le fomba fijery fa ohatran'ny malahelo foana ny tena rehefa hoe ohatran'ny hoe mitsotokotoko hoe mila mandalo conseil du gouvernement ndray rehefa andalo anina tokony misy institution atsangany ane manao contrôle hoe tia ny terme de référence tokony arahana rehefa mahazo an'le resaka tsy faito resaka solaire na resaka matériel na hôtellerie na rehefa nangana an'le écologe ianao écologe 5 étoiles any amin'ny ana de mahazo an'le détaxation tokony ihany io fa tsy conseil du gouvernement zany manana ny tena responsabilité any kokoa zany amiko satria rehefa zay no resahana de le mpandrarava any ivelany vao maheno an'izay de hoe kitrano antranondrareo any asa kitrano antranondray zany tsy intéressant tonga de ozy izy hoe maritra rery zay fa rehefa tena apetraka raha ohatra ka tena manana finiavana mihitsy ny fitondram-panjakana ampandroso amin'ny resaka fizahantany tena hoe ampalalaka an'io zavatra io aloha alalaka ny sehatra apetao aloha hitsofoka zay tokony hitsofoka fa apetrao ny institution
anaraka i contrôle anaraka an'izany rehetrarehetra zany hoe tia mitady anao resaka mamofady samborona kadraina de am'izay fantatry ny olona tsara satria tsika manana image ratsy Madagasikara am' resaka fandrarana ary ny DBM efatry ny ela no niezaky ny varotra an'izany fandrarana zany tany ivelany fa raha malala ny zavatra yak le résultat qui compte tsy mbola misy création d'emploi firy mihitsy eto amintsika elo ny tena rehefa naheno ministre hoe visy zone franche efa raha malala ngefa tsy nitondra rena ho an'ny firenena mihitsy le resaka zone franche de mbola zay ihany ve ny gouvernement de avy moatra nangina ry zareo fa mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny zany hoe tsika le fomba fiaraha-miasa amin'ny fandrarana mihitsy ny tokony hoe zany fitondram-panjakana hoe tena diovina ary sazina zay tokony ho sazina ary omena fahana sy facilitation ny olona tonga amorona asa eto Madagasikara fa tsy lasa tsy maty manompa sasany raha vao manomboka amin'ny s'installe matanjatanjaka sasany de vatahorana hoe so de isy olom-bavambahoaka igafy indray na so de isy tany ho alaina indray ny tany eny nefa zay fa miapporter zany zavatra zany tadidio fa dota efa niainandreo efa naheno deo leo mpandrarana ivelandreo naheno an'izany tantara Madagasikara zany fa raha ohatra ka madio tsika tsoroko aminao fa ny vola sy ny arena ao ivelany eo vonona iasa amina tany anankiray maro teboka anankiroa fotsiny ngamany no eo amin'le fizahantany fa ny anay moa zany vahaolana politika de hoe voalohany aloha eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana aloha zany anisan'ny tena hoe compte be mihitsiny zany am'le hoe fisarihana mpizahatany satria raha fatany hoe firenena na toerana anjakan'ny tsy fandriampahalemana ahoana moa ny ahatongavan'ny mpizahatany amina toerana ohatr' zany de eo am'le tsy fandriampahalemana zany de izahay zany de mitaky ny reo mpitandro filaminana sy ny tompona andraikitra am'izany ataontsika hoe ny ministre ny secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie ohatra mba tsy ho ponctuel ny ataontsika hoe opération satria io misy hoe opération tandroka opération omena anarana de mandritra ny telo volana de aveo de any de tsy hita de verina indray le tsy fandriampahalemana fa tena hoe atao isan'andro io opération io atao isan'andro tsy njaraina tsara tena hoe équitable ny mpitandro filaminana isaky ny fokotany commune district fa raha tsy zany tsy ahasarika mpizahatany zany tsika zay aloha zany tonga de zavatra tena mahitsy be zay de ny ataontsika hoe teboka faharoa eo amin'ny lafiny serasera amin'ny resaka fizahantany io tena mandeha be zany ny fivoizana an'le serasera hoe Madagasikara firenena mahantra de anjaran'ny fitondram-panjakana zay eo zany na izy no eo na olona hafa no eo tena mamadika an'le hoe firenena tsy mahantra manana vakoka izy manana toerana manatantara izy manana valan-javaboary izy tsy tokony voizina zany anjarany zany mandinika an'izany hoe tsy tokony voizina zany hoe tia ny may ny valan-javaboary tatsy zany hoe de efa mampiemitra mpizahatany zany zany zavatra rehetrarehetra zany mila hoe mbola ataontsika hoe affaire d'état politique nationale ihany koa zany mifandray daholo resaka eo amin'ny lafiny serasera firenena zany tsy tokony hoe ho lazaina foana mba firenena mahantra ao anatin'ny serasera raha ne tena misy zavatra mahagaga hoe ohatrany hoe nivoizina hoe 700 ny malagasy no manana olana ara-tsaina trouble mental dia ahoana ny arahana mpizahatany amina malagasy 47% manana trouble mental de anjara mila angamany hoe mila miaraka ny ataontsika hoe ministeran'ny fizahantany ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina sy ny mpiandraikitra ny any amin'ny resaka hoe fandriampahalemana ny fiarovam-pirenena mba hanarona sy tena hoe hitady vahaolana momba an'izay fa raha tsy zany io fizahantany io tsy andeha io
fa ena foana ny mpizahatany ho avy eto na mpizahatany ato anatiny ary tourisme en interne moa tourisme local national de tsy ataoko hoe za zao ohatra ny ataontsika hoe eto Antananarivo de efa tsy loitsofiny any atsimo any no fendalo tena tsy hoany zay zany no mila hoe mila betsaka mila zavatra amboariny zay ny tena marina. Mandeha de mandeha ny fotoana maraparana ny fandaharana ihany koa isika amin'ny Tsitakariva ity mialohan'ny tena maranana nefa amin'izao fandalovanareo izao misy hafatra manokana mety tianareo ampitaina amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo ve? Ny hafatra moa zany de mbola miverina foana ny amin'le resaka hoe fanentanana ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena izay manana ny feno 12 taona no mihoatra sy manana mananjoa ifidy mba andeha hoany amin'ny fokotany hijery sy anao verification zany ny anaranao any anatin'ny le listy mpifidianana satria mila fantatsika hoe refonte zany dikan'izany zany le liste électorale teo aloha teo tsy efa tsy misy tsony efa supprimer efa foana zay zany ny zavatra misy de izahay nanana volavolam-panavozana lalana amin'ny fifidianana natolotray tamin'ny 20 jolay 2024 nalefanay tao amin'ny antemeram-pirenena antemeran-doolona ny primature de manontany izahay hoe aiza ho aiza izay volavolam-panavozana lalana amin'ny fifidianana izay. Ny fahatelo nangataka izahay fanadihadiana enquête parlementaire mahakasika an'le le resaka affaire palissandre zay natontonona na voatontonona ny solombavambahoaka ny Antananarivo boriboritany faharoa de napetrakay teny amin'ny antemeram-pirenena izay de manontany izahay hoe aiza ho aiza izay raharaha zay de ny afatra farany zany ho atsika malagasy izahay mpanohitra de ny asanay de tsy anasoaso mpitondra mihitsy aloha fa raha tsara ny vitany de asa nanakaramantsika azy zay fa rehefa tsy mety ny ataony de tsy maintsy miteny zay zany tsy midika hoe mitsikera fa izahay rehefa avy mitsikera izahay de mandroso vahaolana ary izy ity efa vahaolana nosoratanay ka izahay zany amin'ny fifidianana manaraka eo dia izay candidat ho filoham-pirenena manakaikikaiky kokoa any idéolojianay sy ty vahaolana zay nosoratanay ity no mety ho toananay fa izay tsy manana candidat ho filoham-pirenena saingy manana kosa izahay candidat solombavam-bahoaka eraky ny faritra eto Madagasikara manana candidat izahay irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna izahay antoko politika madio ahafahanay manao atsisika sy manao projet de loi sy hitondra an'ity vahaolana politika anay ity rehefa voafidy izahay sotra tompoko. Tsika de anatina sambo anankiray hoy anatin'ny atao hoe Madagasikara rehefa ifampitsipaka karona ato tsika de tsika menakavy ihany no vo ary izay ny zavatra niainantsika teto tao anatin'izay 80 taona zay izay tsy nahafahantsika iraha malala fa mitsotongana ny fiainana tsapany teny zany zavatra zany ary hita mihitsy amin'ny zava-miseho na mandeha ny eny amin'ny arabe eny ianao de mahatsapa an'izay zavatra zay na resaka fotsiny ary hoe faharatsian'ny lalana route nationale mampalahelo ny mahita ny zavatra ohatrandreny satria tsy fahombiazan'ny tsika malagasy rehetrarehetra marina fa tsy maomby ny fitondram-panjakana ozy izy ny sasany fa itsika mihitsy hoe itsika koa zany tsy naomby na tsy nahifidy ve tsika natonga an'izany zavatra zany tompona andraikitra foana tsika tsirairay avy
ka amiko tsisy afa-tsy ny fandraisana andraikitra mahaiza mifidy a andreo midira toko politika zay hitanareo hoe mapety a ahafahanareo maneho ny hevitrareo a ary indrindrandrindra miaraka mirona amin'ny fanatsarana ka tompona andraikitra daholo tsika ary ny zavatra iangaviana amin'ny fitondram-panjakana dia amoaka tsara amin'ny politika mazava amin'ny zavatra rehetrarehetra ina marina moa ny politika ny fizahantany ina marina moa ny politika ny rano inona ny politika ny jiro avoakanareo fa mahafinaritra ny maheno hoe nangana sala am'izao tsika fa ina marina ny politika n'le resaka fahasalamana mba tena malagasy rehetrarehetra ve tena manana zo ho salama karaha ohatra ka mihoatra ny tsy fantatra hoe mihoatra ny roetsiny ny vidim-panafotsy ny fitsaboana azy a dia ny raisin'ny fitondram-panjakana politika ny anaran'izany inona ny politika amin'ny resaka fandriam-pahalemana inona ny politika apetraka zareo hoe isy poste avancé isaka ny fokotany ny zavatra ty a isy tribunal isaka ny distrika hoe tena mazava tsara zay zavatra zay zany tokony hoe zany fitondram-panjakana mba aplamina satria tadidio tsara fa tsisy fampandrosoana raha tsy misy ny fampatokisana ary raha tsy misy ny filaminan-tsaina satria tadidio tsara fa ny tsy fahafahana miteny ny tahotra zany a raha vao misy zany zavatra zany a de tadidio tsara fa mahatonga ny tsirairay avy a tsy androso tsy mampatonga ny fampandrosona zany raha vao misy zany reny resaka tsy fandriam-pahalemana reny raha vao misy ny resaka olona miteny reny de tsy de samborona raha vao misy ny resaka finoana ara-pinoana rehetrarehetra hoe raha vao tsy mahalalaka ny resaka finoana ka zany zavatra zany tokony hoe zany fitondram-panjakana manazava mamerina mazava amina terme fitondrany miaramila hoe court clair et net ataovy mazava tsara de hitanay le résultat rehefa avy eo de mba milamina ny saina mandroso aingana le firenena izay ihany koa ma magnana ny fandarana dinika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahanay nao mpanaraka ny fahita lavitra sy ny onjam-peon'ny MBS ny ara-dalàna taminay tamin'izao takariva izao isaorana be da be ihany koa ireto vahiny ireto nanaiky ny fanasana teto anivon'ny fandaharana amin'ny erontoy izao indray ny ny fiaonana sy ny fotoanantsika manaraka ary miaraka amin'ny vahiny hafa indray veloma tompoko